araka ny fotoana ny fanomezana topolasy togoafy tafaraka eto ndray tsika manolotra ny araba ary manasana ampanajana naraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao ito amin'ny fahitalavitra ma-tv ny raharaha politika ny sehatra ny fitaterana anabakabaka izay mbola mahaberesaka ny maro amin'izao fotoana izao dia ny olana misy eo amin'ny mpiasan'ny compagnie pitantera ny ary Madagasikara sy ny mpitantana izany orinasa izany dia nazahoana akom-baovao ihany koa entina amintsika ny sehatra ny fanatanjahantena sy ny lafiny sosialy samihafa moa dia tsy adino ihany koa no mitondra ny akon'izay ho antsika ny tokantrano andrisy ny famitorana ataon'ny Birao Mahaleotena misahana ny ady amin'ny kolokolona ny Bianco ho an'ireo mpikambana ao anatin'ny antenne mer pirenena izay voatontonona tao anatin'ny raharaha kolikoly raha nambarany tale general nyzany Bianco izany efa ao anatin'ny fotoana anangonana ny vaovao rehetra makasika izay moa ny eo anivon'ny Bianco. Efa ao anatin'ny fanangonana ny vaovao mahakasika ny resaka kolikoly eo anivon'ny antenne mer pirenena nandritra ny fifidianana ny totosaina tamin'ny raharaha fanonganana ny filoha pirenena teny Tsimbazaza ny Birao Mahaleotena misahana ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha nambaran'ny tale general ny Bianco. Misy fanaovana kolikoly ao amin'ny antenne mer dia efa nisy ny fanangonam-baovao fanamarinam-baovao izay efa nataon'ny Bianco dia efa eo sehatra hoe tokony hiditra amin'ny fianonan'ilay olona izay mety voakasokasika amin'izay zany tsika atoato dia anao amin'izay zany zay atoato fianonan'ilay olona izay mety tafiditra tao anatin'izay izay. Anisan'ny voaresaka ihany koa ny mpikambany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny ACC izay namoaka ny didy farany teo ary dia misy ihany koa ny fanangonam-baovao mikasika izay. Nambaran'ity tompona andraikitra voalohany avy eo anivon'ny Bianco ity fa tsy izay tsy ao mandeha no ifotoran'ny famitorana fa misy ny dingana tsy maintsy arahina. Rehefa voangona ny vaovao dia misy ny famakafakana sy fandaliana natao izay mitohy amin'ny fanamarinana ny vaovao na ny recoupement izay vao afaka nokafana famitorana. Raha ny resaka ady amin'ny kolikoly eto amintsika dia efa lasa ny folo taona voalohany ary efa vita ny famolavolana ny tetika ady faharoa ho an'ny folo taona manaraka izay miandry ny fankantoavana ankehitriny. Efa vovolavola ilay tetikady pirenena faharoa izay no ampiarina manomboka amin'ity taona 2024 ity ka hatrany amin'ny taona 2024 zany eo anatin'ny folo taona manaraka. Raha tsy misy zany ny sampona dia tokony tamin'ity herinandro ity izy io no ankatoavin'ny gouvernement sy ny conseil de ministre ka rehefa vita izay fankatoavana izay stratégie nationale zay dia anomboka ny fampiarana azy zany amin'ny famolavolana ny lalàna sy ny didim-panjakana izay mifandraika hoentina hanatanterahana izay tetikady pirenena izay. Ny tetikady vaovao moa dia ahitana tanjona 3 sy sehatra asa 7 heverina ho tanterahina ary mamaritra ireo sehatra 9 hatao lahara-pahamehana amin'ny ady atao amin'ny kolikoly.